Eo anatrehany zava-mitangy eto amin'ny firenena ankehitriny dia manao sy mitondra izao fanambarana izao ny tenako. Ny fahafahana manao fihetseketsehana sy ny antony ara-panjakana, fahatapahana sy famerenana ny fifanekena sosialy na ny contrat social. Ripiray tanindrazana, ny fiarahamonina demokratika rehetra dia mipetraka amin'ny sata fototra. Ny fiaraha-miaina eo amin'ny fahalalahana amin'ny teny izay fototry ny aradrariny avy amin'ny vahoaka, sy ny fitandrona ny filaminana izay miantoka ny fahamarinantoeran'ny fanjakana. Ny fifanenjanan'ireo dia sedra ho an'ny votoatiny atao hoe fifanekena sosial na contrat social. Io fifanarahana tsy voasoratra io izay anomezan'ny vahoaka fahefanan'ny fanjakana ary takalin'izay dia mizaka ny zo fototra ny vahoaka ary ao anatin'izany ny zo aneo ny tsy fankasitrahany. Ny lalam-panorenana na frantsay na malagasy dia manasongadina izany fifanekena izany. Fa inona kosa no mitranga raha maneo tsy fankasitrahana an-dalambe ny fanitsakitsahana izany fifanekena izany ny vahoaka. Ny iompana ny fanontaniana eto dia atraizany fetrany fampiasan-kery ataon'ny fanjakana mba hitandrona ny filaminana kanefa tsy manapaka ny fifanekena sosialy ary tsy mivadika herisetra koa izany. Ary ahoana ny amerenana amiloniny ny fifanekena sosialy izay tapaka kanefa tsy mandalo fandradrana sosialy lalina. Ny zo anao fitakina dia mahadrefiray ho an'ny fahasalaman'ny ity fifanekena ity na ny fahasalaman'ny demokrasia ihany koa. Io zo io dia mamela ny vahoaka aneo ny tsy fahafaliany ampilaminana, ampiariary ny tsy firindrany raharam-panjakana, ny fanarahautam-pahefana, ny tsy fitoviana ary ny fahafahana manaramaso ny fitantanana ny fanjakana. Arakeviny izany, ny maneho hevitra dia fanehoana ny fiandriana ny vahoaka, isan'ny sehatra anitsina ny mpitondra. Rehefa tsy mirindra tsara ny fiasan'ny andrim-panjakana dia ny vahoaka no mampahatsiahy ny tokony ho izy amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra na ko fidinana an-dalambe. Farany, ny lalan-tokana azo antoka dia ny famerenana an'io fifanekena io amin'ny alalan'ny fifampiresahana na fanovana rafitra. Ny fifanakalozana amin'ny hevitra voarafitra na koa mety ho azo lazaina andri-kevitra raha oharina amin'ny andrim-panjakana dia ilaina satria efa tsy mahavahaolana intsony ny fanjakana fa sakana lehibe amin'ny fikaroham-bahaolana azy. Ny zo manao fihetseketsehana dia fototry ny fifanekena sosialy. Ny fototra araky ny lalam-panorenana sy ny tanjona ara-politika. Ny fahafahana manao fihetseketsehana dia tsy sitraka omeny fanjakana, fa fampisehoana mivantana ny fiandriana ny vahoaka izay nipoirany fifanekena ara-sosialy ara-darina. Any Frantsa, ny andinin'ny 111 amin'ny Déclaration des droits de l'homme et du citoyen tamin'ny 7 na 1789 dia mametraka azy ho isan'ny zo sarobidy indrindra ho an'ny olona. Ny fitsipika Benjamin tamin'izany tamin'ny taona 1790 na 1933 dia manamafy fa ny fanjakana dia tsy afaka manafoana ity fahalalahana ity amin'ny fepetra tafahotra. Eto Madagasikara, ny lalam-panorenana tamin'ny 14 andininy 10 ka hatramin'ny 17 dia miantoka ireo fahafahana ireo ho isan'ny fototry ny fanjakana demokratika. Ara-politika, ny hetsi-bahoaka dia fiarovana demokrasia, fiarovana demokratika sy fitaovana andrindrana ny fifanekena sosialy. Izy no ahafahan'ny vahoaka mampahatsiahy ny mpitondra ireo adidiny sy maka antoka fa tena ampiasaina araky ny filan'ny rehetra ny fahefana fa tsy ho amin'ny filan'olon-tokana na ho amin'ny jadona. Ny famerenana na ny famerana ny fahafahana, manoloana ny fiarovana ny fifanekena sosialy sy ny finiavana ampiasa hery. Ekena fa tsy tonga lafitra izany ny fahafahana. Na ny fifanekena sosialy aza
dia maneho fa ny fanjakana dia tsy maintsy miaro ny fiandriam-pahalemana mba ho antoky ny filaminana ho an'ny rehetra. Na dia izany aza, ny fanakatsakanana rehetra dia tokony anaraka drafitra roa dia ny filana izany sy ny fandanja lanjana. Miseho ny fioaram-pefy rehefa ampiasain'ny fanjakana ny fitandrona filaminana, tsy iarovana ny olom-pirenena, fa iarovany ny tenany amin'ny fanaratsiana ary indrindra amin'ny fampidirana asa ratsy sy mamon'olona any amin'ny fihetseketseham-bahoaka mba hanimbana endrika izany sy ahafahana manamarina ny fampiasana herisetra. Amin'izay lafin'izay, ny fanakanana dia tsy fitaovana andaminana ny fanekena sosialy, fa kosa fambara fahalemeny na koa fahapotehany tanteraka. Ny fetrany fitandrona filaminana sy ny fahatapahany fifanekena sosialy. Ny MOP sy ROP, fitaovana teknika marefo ao anatin'ny krizy politika. MOP na maintien de l'ordre public na fikajiana ny filaminam-pirenena, sy ny ROP rétablissement de l'ordre public na famerenana am'laony ny filaminam-pirenena, dia fitaovana teknika hitantanana krizy fa tsy vahaolana politika. Ny tanjony dia iarovana ny aina sy ny fananana, mba hisorohana ny faharavana aingana ary amerenana ny filaminana eny amin'ny fiarahamonina. Ny famelana malalaka, ny fandrobana sy ny abibiana voaomana dia misy tanjona tiana ho tratrarina sy ho amarinina dia ny fampiasan-kery izany. Izany akory tsy mamaha ny tena fototry ny olana, ny kolikoly, ny tsy fahamarinana, ny fahantrana, ny tsy fitoviana, ny tsy fisian'ny fitokisana amin'ny fanjakana noho ny tsy fanaovany ny adidiny amin'ny vahoaka indrindra fa ny tanora. Ny MOP na ny fikajiana ny filaminam-pirenena sy ny ROP na ny famerenana am'laony ny filaminam-pirenena dia rafitra teknika. Afaka mametraka ny fitonian'ny olona, fa tsy afaka mamaha ny fisaraham-bazana misy eo amin'ny politika sy ny sosialy. Mampitony fa tsy manasitrana ireo. Mampitony ny fambara faharavany fifanekena sosialy izy, fihetseketsehana, fa tsy manasitrana ny tena fototry ny olana, ny tsy fahamarinana, ny kolikoly, ny tsy fahampian'ny fijerena ny vahoaka. Ny fahatapahan'ny fifanekena sosialy, rehefa tsy ampy intsony ny ara-dalàna. Rehefa lalina ny antsana eo amin'ny maha-ara-dalàna ny fahefana sy ny maha-aradrariny, dia miseho ny fahatapahany fifanekena sosialy. Esorin'ny vahoaka ny fitokisany, izay fototra ara-moraly iorenany fahefam-panjakana. Mijanona ho ara-dalàna ny gouvernemanta noho ny fifidianana neken'ny fitsarana, fa kosa ara-politika dia tsy mitondra ny ara-drariny intsony izy. Noho ny fianteherana amin'ny fampiasan-kery mba ahafahana mitondra, ny fanjakana dia tsy manitsaka ny fifanekena, ny fanjakana dia manitsaka ny fifanekena, izay hoe manome fahafahana dia mahazo fankatoavana. Tsy mangataka fankatoavana intsony izy, fa manery ny vahoaka. Ny fampiasana ny MOP, ROP, izany eto dia tsy miaro intsony ny filaminam-bahoaka, fa finiavana anery fanekena fahefana izay efa lavin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampiasan-kery. Ny famerenana ny fanekena sosialy, ny fanereterena makany amin'ny fifampidiniana. Ny mahazava-dehibe ny fampidiniana ara-politika indray. Manoloana ny fahatapahan'ny fifanekena sosialy, ny fampiasan-kery dia tsy mandaitra. Ny lalantokana azo antoka dia ny famerenana ny fampidiniana sy ny fametrahana azy indray amin'ny alalan'ny drafitra politika mahakasika ny rehetra. Tsy voatery miaraka amin'ny mpitondra, fa mety eo amin'ny toerany fahefana. Tany Frantsa, nietsika May 2020 dia niafara tamin'ny fifanarahan'ny Grenelle, fifampidiniana indray mikasika ny fifanekena sosialy. Teto Madagasikara, ireo krizy lehibe dia niafara foana tamin'ny fifanarahana politika sy ny lamina ara-politika vaovao
izay endrika fanoratana indray ny fifanekena sosialy. Ny fifampiresahana ny fanovana hafitra, fitsarana fifidianana, ary indraindray aza fanitsina ny lampanorenana, dia fitaovana ahafahana manangana indray ny marimaritra iraisana sy mamerina indray ny fahatokisan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny hevitra voa rafitra. Araky ny lazainy Jean Jaurès sy Alexis de Tocqueville hoe ny demokrasia dia tsy miaro tena amin'ny vahoaka fa miaro tena kosa amin'ny alalany ary miaraka aminy. Ary hoy Montesquieu, rehefa misaraka ny zo sy ny fahamarinana, ny ara-dalàna fotsiny dia lasa fampiasan-kery. Anjara asan'ny mpitandro filaminana ao anatin'izao vanim-potoana mandalo fanovana izao, amin'izao toe-javatra sarotra sy ny mamerina azy amin'ny laonin'izao, ny mpitandro filaminana dia tokony hanova famindra. Raha ampiaro fanjakana teo aloha, dia tokony ho tsy miandany ary mitodika amin'ny rafitra ara-pandaminana ara-politika sy ara-demokratika. Ny anjara asany dia ny miaro ny fizoty ny fifampidiniana, miantoka ny fandriam-pahalemana taky ny fandiniana indray ny fifanekena sosialy. Ny tafika, indrindrindrindra, dia tokony hijanona ho mpiaro ny firenena sy ny fitohizany raha-mpanjakana fa tsy miaro ny mpitondra. Ny hevitra hoe lany ara-demokratika izahay, noho izany dia ara-drahiny, dia hevi-diso ihany satria manafangaro ny maha-ara-dalàna ny fanjakana izay tsy ho azo adika ho mpitondra fotsiny, izao sy ny fijery politikany vahoaka. Dingana voalohany ny fifidianana, fa tsy fanomezana anjambany fahefana. Ny fifidianana dia fotoana hanomezam-pahefana voafetra, fa tsy fitokisana anjambany anatin'ny 5 taona. Ny fahefana azo amin'ny fifidianana dia tsy manome zo hanao izay tiana hatao, fa asa fisolontena vahoaka noho ny fitokisana. Rehefa tapaky io fitokisana io, noho ny kolikoly, ny famoretana, na ny tsy fahitana ny zava-misy marina, dia lasa ara-dalàna fotsiny ny fitondrana, fa ara-politika kosa dia tsy ara-drahiny. Hevitra telo miverimberina matetika no avoakan'ny mpitondra. Nandresy tamin'ny fifidianana izahay araky ny feom-bahoaka. Ny tsy fanekenanay dia mandà ny demokrasia. Ny rafi-pitsarana no mankatoa ny valim-pifidianana, noho izany tsy misy adi-hevitra intsony. Fa ao anatin'ny demokrasia velona, ny vahoaka dia tsy isaky ny 5 taona no miteny. Miteny foana izy amin'ny alalan'ny fahalalahana miteny, ny gazety sy ny fietseketsehana. Ny fifidianana dia tsy mamaritra ny maha-ara-drahiny, fa mametraka azy ary manisy fepetra. Ny fitondrana mialokaloka ao ambadiky ny fifidianana efa ela, mba tsy hisokatra amin'ny fifampidiniana dia ho sempotra satria manidy ny rivotra iainany, dia ny fankatoavany vahoaka izany. Famarana, fehiny, ny fahamarinantoerana azo antoka ho an'ny firenena iray dia tsy miankina mitanjaky ny fampiasana ny hery na fampiasan-kery, fa amin'ny fiaraisan-kina sy ny faharetany fifanekena sosialy. Ary ny zo anao fietseketsehana dia maridefy azo antoka amin'izany. Araky ny nampahatsiahiviny Albert Camus, ny didy terena dia tsy filaminana fa fahanginana. Io fahanginana io dia mariky ny fahatapahan'ny fifanekena sosialy. Ny tena anjara asan'ny tafika manoloana izao dia tsy miaro ny fitondrana lavin'ny vahoaka, fa mamerina mandrakariva ny fepetra ilaina amin'ny fankatoavan'ny vahoaka afaka sy malalaka. Ny vahaolana dia tsy ny safidy manoloana ny didy sy ny fahafahana, fa amin'ny famitram-pihavanana amin'ny alalan'ny fifanekena sosialy velona, marina ary hajaina. Satria ny demokrasia dia tsy natao hanohitra ny vahoaka, fa natao ho an'ny vahoaka miaraka amin'ny vahoaka. Milohiko tanteraka ny herisetra ataon'ny mpitondra ankehitriny, izay tsy nisy toy izany ary tsy misy antony, izay mihatra amin'ireo mpanao fietseketsehana, indrindra amin'ireo tanora mpandray anjara, zanaka sy ho avin'ity firenena malagasy ity. Misaotra anareo.